Amaranantsika ny tontolon'ny taranja baolina lavalava iresaka ny kluban'ny FTM Manjakaray isika izay vao avy nandrombaka ny amboaran'ny filoha farany teo. Mbola nanamafy ary sy Andriamatoa Asok Nankomara izay filohan'ny ity kluba ity fa mbola iara-dalana ary anohana ny FTM Manjakaray. Nanova zavatra betsaka tao anatin'ny fileovana FTM Manjakaray taranja baolina lavalava ny fandraisana tanana natao Andriamatoa Asok Nankomara izay ipandrara amin'ny kojakoja fanolo amin'ny fiarakodia etsy Manjakaray. Niova niaraka amin'izay ny toe-tsain'ny mpilalao ny fanavozana ny fitantanana ary nahitam-bokany izany. Teo amin'ny sehatry ny baolina kitra izay tompon'ny kleba Japanina telo sano tena nahafantarana azy saingy rehefa nanana olana tamin'ny federasiona nampitantana izany taranja izany ny tenany dia nisintaka sy nikarakara ny baolina kitra intsony. Tapa-kevitra ary ireo tanora etsy Manjakaray mpitalao taranja baolina lavalava fa hitady fiara-miasa amin'ity mpandraharaha ity ary tsy nandahy izany Asok fa dia nataony am-pitiavana izany. Je suis content, essentiellement avec 2 titres, c'est déjà quelque chose. Parce que Manjakaray n'a jamais eu une coupe dans le passé, dans ses 50 ans d'existence, il n'a rien eu. Ben là, on a eu 2 sur 3, c'est bien, et on vise le 3e. Ben, normalement, moi, j'avais conclu avec eux que je vais rester une année, la saison 2014, mais avec l'ambiance qu'il y en a, je vais rester encore peut-être encore une année, saison 2015 aussi. Et ici, chez nous, bon, on prend rien de ce qui appartient aux joueurs. Et tout le 5 millions d'Arial, ça part directement aux joueurs. On remet au capitaine et plus on donne le prime qui vient de Japan aussi. C'est presque le double. Notre problème principal, c'est le terrain. Comme je crois c'est un peu partout. Mais là, heureusement, on a pu trouver un terrain. On est en train de faire un terrain pour les gens de Manjakaray et pour FTM. Mais on attend quelques papyrasses qui viennent, autorisation plutôt, qui viennent de la commune. Pour le foot, moi j'attends le départ. Quand la Fédé ça va changer, je retourne. C'est sûr que je retourne avec le foot. Ny olana sedrain'ny fantanjahantena eto Madagasikara dia resaka kianja. Noho izany dia anamboatra kianja Asok araka ny nambarany ary efa misy ny toerana anaovana izany eto Manjakaray saingy eo amin'ny fikarakarana ny taratasy sisa no ahafahan'izy ireo maroso amin'ny asa fanamboarana ity kianja ity mba ilalaovan'ireo tanora rehetra mpity fanatanjahantena amin'iny faritra Manjakaray iny. Mbola nampanantena ireo mpity baolina kitra kosa nefa Asok fa iverina eo amin'ity taranja ity rehefa miova ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra.